fa iverenantsika kely ny vaovao nentin'ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja basketball andriamatoa Jean Michel Ramarson satria nandritra ny fidinan'ny tompon-daka eran-tany amin'ity taranja ity izay nitanterahana tany Chine dia nisy ny fifidianana izay napetraka ka dia tafiditra ho isan'ireo mpikampana ao ny bureau central ny basket maneran-tany Madagasikara amin'ny alalan'ny filoha Jean Michel Ramarson raha nitondra fanazavana makasika indrindra ity bureau central ity izy dia raha fanindrifana amin'ny aty amintsika dia raha anivon'ny orinasa dia karazan'ireny hoe filakevim-pitantanana na ny conseil d'administration ireny ity bureau central ity saingy eo amin'ny taranja basketball no misy azy mitondra fanavana makasika indrindra izay andraikitra voasahan'ny izay indray andriamatoa Jean Michel Ramarson. Misy ino moa hitantsika rehetra vokatry ny asa zay ny le izy hoe vokatry ny asantsika rehetra ihany reny fa tsy vokatry ny asa amin'ny président rehetra basket ny fiarahantsika miasa rehetrarehetra zany rehefa ny asa nandritra fotoana maro teto amin'ny sehatra afrikanina moa efa taona fantatrareo to amin'ny comité exécutif amin'ny FIBA Afrique dia amin'izao fotoana zany dia mifidinin'ny continent africaine zay moa le fipetrana satria fidina au niveau ny Afrique aloha le izy fidin'ny fédération efatra amin'ny dimampolo zany ho solotenany ao amin'ny bureau central mondial anankiroa zany zay no membre ny bureau central mondial élu dia misy lehilahy ray vehivavy ray lehilahy zany za mitena koa dia vehivavy madame Célestine Djena io zay avany Bénin. Inona moa le atao central board zay ngamba le fanontaniana na bureau central mondial ny central board io zany dia ohatrany hoe raha raisitsika amina orinasa izy dia ohatrany hoe conseil d'administration na orinasa zany hoe izy zany no manendra ny comité exécutif le tena mitatana isan'andro ny avy ao anatin'ny central board ny mivoaka comité exécutif zay zany ny ataonay voaloha manendry comité exécutif dia aveo zay manendry les commissions rehetrarehetra misy fito anatiny io misy hoe commission technique compétition etc développement vita zay rafitra zay mipetraka efa vita zany zay zao tamin'ny première réunion nay tamin'ny alohan'ny finale teo mivory zay dia mipetraka ny rafitra eto Afrika ao eto amin'izao tontolo zao dia mandeha any amin'ilay asany ma central boardage fiviriny manaraka io dia andinika ny budget mondial miano hitantanana ny basket eto tany rehefa aveo efa voadiniky ny teo aloha moa zany bureau central teo aloha ny stratégie hitondrana ny basket pendant les 4 ans manaraka iny efa vita iny zany ny présenté natao amin'ny congrès mondial mety misy fotoantsika resaka an'izany rehefa manaraka be inona moa zany ny orientation stratégique amin'ny basket indray izy moa zany dia anankitelo le izy dia voalohany dizy teo ny basket vehivavy io zany tena pilier anankiray ngeza be développé na basket ny vehivavy moa zany ao amin'ny basket tsy voatery plalao ihany fa dia faharoa ao anatiny koa 3 contre 3 zavatra ngeza be ary fahatelo développement fédération zay telo zay zany tena axe stratégique ny dia io le hoe manara-maso koa ny fitantanana ny basket eran-tany zay ohatran'ireny asana conseil d'administration rehetra telo amby folo zay zany mielo eo anatiny roa avy ato Afrika efatra avy ao Europa telo avy ao Amerika roa avy any Océania ary ray roa avy any Asie ohatrohatr'izay izy zay dia io bureau central io rehefa aveo io elo io zany apinro président de zone anankidimy dia apinny NBA solotenany NBA anankiray vice président ny NBA dia apinny représentant ny joueur eran-tany dia zay amin'izay dia apidy anankiray farany zany choisi no ny compétence en particulier dia zay rehetrarehetra zay zany eo amin'ny roapolo io miconstitue bureau central mondial io bureau central io amin'izay zany no tena hoe mijery ny fitantanana ny basket eran-tany inona amin'izay zany vokatra zay aty Madagasikara zay le fanontaniana eo tokoa moa le izy voalohany aloha nahatonga ny toerana lehanao any tsy Madagasikara fotsiny zany tsy izay misy izy lasa misy ny atao hoe conflit d'intérêt fa mirepresenté ny Afrique aloha zany no voalohany hoe inona zany hoentina amin'ny Afrique ao anatin'izay azadino nefa fa ny andraikitro indray eto amin'ny sehatra afrikanina dia tompony andraikitra voalohany amin'ny programme de développement satria zany président de commission de développement zany ao amin'ny FIBA Afrique ao anatin'izay ngambany no tena akaikikaiky kokoa le Madagasikara zao zany hitantsika zao hoe fiatraikany daholo toy ny fivoarany 3 contre 3 maromaro le programme ho avy zany ho an'ny Madagasikara na matériel zany na programme de formation na compétition fa
manodidina an'izay le izy ka ho hitatsika miandalana eo fa hiezaka ny hoe zay azo oentinao a Madagasikara rehefa tsy miala amin'ilay atao hoe lasa manao mitanily ianao satria tokony ho neutre ianao zany amin'le position anao satria position solotena ny continent ray anao fa tsy solotena firenena ray ao dia tsy maintsy manana zay position notre objectif ozy amin'ny teny frantsay fa manantena aloha fa tsy maintsy mijery Madagasikara foana zany ao anatin'izay.